Nandalo tao amin'ny commune Merci Atosika ny candidat laharana fa 520 ao amin'ny bileta tokana marika Ravalomanana. Toy ny efa fanaony dia nampahafantatra tamin'ireo mponina ny maha-candidat azy ny tenany ary nampahafantatra ihany koa ny vina hoeritreretina ampandrosoana ny Madagasikara. Koa salama daholo salama voalohany indrindra tenika aloha dia zao misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa tafahoneto dia mieno any anareo za koa hieno sy jery zavatra manjo anareo ny atsika ato amin'tika Madagasikara ato amin'ny KMMR ato amin'ny association ato amin'ny Kristianina amin'ny malagasy rehetra dada dia candidat ny vahoaka malagasy rehetra dada dia tsy anavakavaka an'izaniza mahitsy tonga eto Merci Atosika ilaza zao message ho anareo zao voalohany indrindra tsy maintsy ataotsika eto Madagasikara aloha ny fanovana le toe-tsaina mba hay anaja ny mahaolona ny olona ny asa mahaolona sy ny olona manontolo raha izay satria raha tsy zany tsy hitana hoe ahoana ny arovana amin'ny firenena faharoa tsy maintsy arovantsika ny tany eto Madagasikara ny tany ny tsirairay aby ho averitsika anay ny asa ny mahatany ny tany tsy azo amidina raha idiera efa anao io dia anao iaro anareo anao za azo atao rehetra mihitsy ampiasa amin'ny fakingako aho fahaizako ary tarigeta tokony ihany mandrositsika zay ny afaka manaraka tsy maintsy ataotsika zay ahitany olona asa tamin'ny dada reny efa niasa dony olona tamin'ny 2008 tamin'ny 2007 miasa ahoana namoronana asa io tsy vita vava fotsiny anangana asa fa amboaritsika lalana mampimenomenona ny olona reny igny tsy mila fahany ny tanangado ny tana brety mitondra le engin iny le bulldozer iny aitsika reny ahoana natao am'izany kapoka ny dada mifampinegocie na mifampiraharaha am'ireo mpanambola hoe any Madagasikara apio zay mba hanana asa ny tanoro dia ina ozy ny asa ameo volo zay namboaranay ny lalana tonga avy nareo any dia avy izy ka dia hoy aminareo mino nareo ary olona marina fa mbola tsisy fahoriana ohatran'ity tsarovy tsara fa avoaka malagasy isika malagasy ianao iza tsy manadiny ny zavatra nanjoa atsika hatramin'izay mafy nazo atsika tamin'ny 2009 hoarenitsika fa da matahatra ka dia matoky anareo tena mangiry firy tena mianitra mitolana mihitsy mahatonareo tonga miaino atoy zao tena misy zavatra manjo sy ilainareo miandry anao zay dada ty eto fa misy dolo fotoana rehetra naza aminareo reo manjoandreo mpampianatra ireo aza manody mahazo andreo fa tena ohatrany tsinina mihitsy ny fampianarana eto amintsika tandremy tsara fa raha nangana firenena vanintsika voalohany amin'izany dia zao tsy maintsy manana taranaka koa vanina ary inona natao hoe taranaka vanina akizy mahay ary ahoana mampahay azy manana ny fitaovana rehetra izy manana ny kanjony izy manana ny kitapony izy manana ny kitsikôlery izy ary indrindrindrindra manana ny mpampianatra zay tia azy eo amin'le fandrimpahalemana amin'izao fotoana zao eka mitebotebo ohatrany sobakaka ambodorina ny olona tsy mandry tsy mandry alina faharoa araka le tiany tefana lakolosy ara alaindrareo na dia nitolapaty ara zany ara dia alaindrareo dia izay ve dia tsy voafera ohatra tena atao io tamin'ny andro dada jala zay ndraroana asika tsy nasika fa entitra ary tsy sangisangy mihitsy amin'izany hoe fitsarany zany dia misy miteny any hoe zay ngadrainao azafady mba ataonao ngadra tsy président Ravalomanana nagadranao fa tany amin'ny fitsarana dia hita fa meloko ireo dia gadraina zay ihany nanamafy ny sorotena ny ben'ny tanàna avy amin'iny faritriny fa nisy ny lanjany ny ezaka nandritra ny fotoana nitondran'Andriamatoa marika Ravalomanana ny firenena ny zavatra tena mampitsaly zany subvention zany tamin'ny androny dada nisy 40 millions de dollars amin'ny farany ary le subvention rehetrarehetra nandeha daholy zay ny zavatra nisy mizarana moto koa maire zao zala mizara moto rehefa tsy mitovy couleur aminy tsy miny zay ny zavatra misy tsy fitondrany zany ny angatanay dada dia zao ny ady tamin'ny somamanina satria zany mpanolo bodorindrina amin'ny somamanina ny angatanay dia zao mba foana ny permis io satria ny tapi dia ala tokana amantany tsika rery ny manana an'io ao ambanin'ny ala tapi ny dia davin-drala otrongizina niaraka tamin'izany izy député miady an'izany
ka ny antony izy io a ny angatahana rehefa toditra mantsara eo anao ary anao tsy maintsy tody e foanana mihitsy le permis fa tsy atao miantona fotsiny zany no mampijaly anay ihany zany taintaindava ny olona hoe ho anisany tany na ho anisany tany zay ny zavatra an'izy dia ararotoketo le nitenenina teo efa mivaliny ny apahany mijalytsika amin'ny tsy fandripahalemana mijalytsika amin'ny lalana dada ihany no maly an'izay ireo solombavambaoka ny ara-dita amin'ny kandida larana vadimy am'roapolo maro karavalomanina ihany koa dia resy lahatra fa afaka mitondra fanovana ny olona toanan'izy ireo filoha ravalomanana milatsaka filohan'ny repoblika ary kandida ofisialy izy larana vadimy am'roapolo izy ny mory tadiditsika anazy dia zao hoe 20 firy 20 le 5 zay ohatran'le andro krismasy 5 mora tadidina kely zay fotsiny tenena ny tanàna zay tsy tonga eto tenena hoe kaiky président ravalomana kay dada kay tena mirotsaka fa 20 numéroany daty ny mpamonjy ko daty ny krismasy 5 zay fotsiny fa 5 izy ny fahatelo dia zao hitondra fanovana eto amin'ny firenena ny filoravalomanana fanovana fiainatsika manontolo zay mipiteny tsarotsika tsara fa raha tsy teo raha tsy teo ny zavatra nitranga tamin'ny 2024 tsy ohatr' zao tsika ianareo rehetra tantsa mahafantatra tsara zao fa tamin'ny fotoana ny filoravalomanana filoha repoblika nanana ny toerana tena na tantsahanareo nareo satria ataony tsy amban'ny zavatra fa ianareo ny tena lolaharana tamin'izany resaka fampandrosoana zany kapoka zany nanomboka 2009 ny tenako zao nahita miala makambenjy nataonao ny lalana manapatikady emersetousika lasa mivaratra mivola mialatsiny ah ndika an'izay dia hoe tapitry ny tetezamita fa nanam-bahoaka lalana vola nanaovana ny lalana mandayaka tsy vita iny a fa goudron nentina tamin'ny sakosy nentina tao nanaovana ambomandry a mersetousika bombo zay le bombo vanjo faratsio malala londo ary vomamo mipaika makany tetezana efa vitanao tamin'ny farantsana lalana tsy vita vola lany raha lalasany andafy a tetezamity io za mijoreto reo zazy reo a tamin'ny andronao dia nahazo an'izany kita sasany ara mbola tsy rovotra hatramin'izao fa nikita zarany zalahy nalaina tamin'ny volam-bahoaka alao eto mifankahitelotsika nalaina tamin'ny volam-bahoaka taminao tsy teto papier solofana fitondrana taovakena no zaraina ho any zana-bahoaka niza laza mpivavaka mandalo eto niza laza hoe anarina amin'ny firenena zay namotika fa nga izy tia kilalao-njazako anao sombako mielina dia avy eo areniko indray aza mety lalaovontsika malagasy tadidio ny safiditsika koa eto amin'ny tenanareo aza manadino ny faorina zay enjady atsika ka natonga zao fantrany zao ny tsy fandripahalemana misy teto Madagasikara dia vokatry ny fanonganam-panjakana iny satria dia barana any tanteraka fanjakany baroa nanao zay hidirana tetolo ny fitaovam-piadiana dia zao milotsotra lasa manana kalaknikov ka noho izany mandeha ty aminareo aty izy a samy mitandrina tsara miandrandra ny kandida raha teo ireo mponina niaona taminy ary ny etahitanay tanora moa zany a dia mba ananana andray a ny asa amin'izao ndray zany verina tsirom-panantenako a satria verina hitondra Madagasikara dada 5 ny laharany a tsy miala midady sika filohampirenena maro karavalomana satria izy tamin'ny andro teo aloha dia efa nandeha tamin'izany lalany fahamarinana zany ary ny mpanompon'Andriamanitra dia sarotra vonoana satria maso maro vavangeny miandry azy tamin'izany fotoana zany fa tafavoaka ihany izy manatena efa président Ravalomanana ihany atenaina fa tsy mety hanafitra ny vahoaka amin'izao fahatrany manitsokitsika mahazo azy zao